Move fatta mi fossi di saturata, manca la sana funa, non ruva canon di aria, ho fatto la fila e canon, e fa di signana. Mani di fuku, di tu mane no rilaro baku. Eyes to the diamond, naita kutumano, yeah. Pana sisa, wani tambu pana katika. Mapala yin, kalu, timikalu. Awanati kwa. Move fatta di fossi di saturata, manca la zanufona, tamuru pakana di aria, papatana dai canana, e fate dis le signana. Mani di fuku, di tu mane no vinaro baku. Eyes to the lion, naita kutumano, yeah. Terupa na sisa, wani kandu pana katika. Mapalayin, kaleu, timikalu. Mani di fuku, di tu mane no rilaro baku. Eyes to the lion, naita tuano, yeah. Terupa na sisa, wani kandu pana katika. Mapalayin, kaleu, timikalu. Sedume, nakisaya. Sedume, aya, aya. Adua, zao desao, zonu ila zaku aminau manzava, ya tampuko chamisa. Camarades, sihelo, famanyaga vi kumisianao, si fanao quizanao, bilazao me tikiana. Sana te, sangue, nawe kinatero mulu tlaia, sola sai con não pisar.
Asimi Ayana Inovini Kiwina Urena Tiku Yana Tena Tiku Yana Simanera Nawa Siwe kuwe mitala Padia Pabu Sayama Natiku Kizanutsuri Kwamina Lati Anyana Kiwin Jan Now Tiku Yana Tena Tiku Yana Sinihan Valiyam Sausyang Nakaniyan Kaminataw Design Utatu Para tu sa panaw Pamitubilan sa piniyay Ifit yaman ang Ilay sulilan ako Si manera nawan Siwe kuwe mitala Padia Pabu Sayama Natiku Kizanutsuri Kwamina Lati Anyana Ilofiri Kiwina Urena Tiku Yana Tena Tiku Yana Manera nawan Siwe kuwe mitala Padia Yawa Natiku Kizanutsuri Kwamina Lati Anyana Kiwin Jan Urena Tiku Yana Tena Tiku Yana Tiku Yana Tena Tiku Yana Isso não Tuvo maya Mapitumbo Inay Fitiava quase Sisay Lasay na Nafaka
Anovy izay najoro ka ikoro Naniry nakulalana naisy fandarana de tiako izy ko dia zahay tsy saraka faraninay mafiorina tsovarona fititena mapotra vita vakotra faraninay mafiorina tsovarona fititena mapotra vita vakotra Inzinao tovomaika mifankaty mitosy mafany ilay fity mity utsapana matoza tafaradalana de teo ilay fitiavana Izanasazi si ambidi na umami unangidi de tiku isiku dia sai si saraka fafuira mumitamata mifanaka sai si fandau na umura santa Faraninay mafiorina tsovorondana fititena matotra vita fatotra hoataoko tsara karakara fifanjara nomenay mandraky zay Wakukusa karakara fifanzara Numenawai mandakizai Farayanai mafiurina Tumurudana Fititena matutra Vita fatutra Farayanai mafiorina Tsovorona fititena matotra vita fatotra Elatsiny kely andefa hira anankiray farany anomanako dossier satria misy dossier somary ampamoaka ihany misy dossier ampamoaka ho asehoko atsika menakavy Misa diz ireu andro miarana tao namaro lasizay Tsaropy zay vita
Nanisuna ni ratsy miavitsika hatrizay ilay fity noho namnamatra ho iray nitondra azavana nameno fifaliana tokoa nasanatry fahorina sy nisy ny fandao ka izao waveriko aminao ny foko efa lasanao kazambanay waveriko eto izao ny voady efa nomeko anao sanatry tsy orava Anotany teny anao Waisan wale Atitewe na mitantamay Yamupianaku Ilana wilfo Sati ifa fenu luchamau Livizinau Etwanila kwa tizau Nalazava nyaduras Maglavizai metufakapanay Ni fameza senau Furumita matrai Kaisau Waviri kwa minau Ifuku efalasana Kazambana Waviri kwetwiza Niwadi fano mikwana Sana tizi ura Wafiri kwa mina Ifuku efalasana Katamana Wafiri kwetwiza Nifade fano mikwana Ifuku efalasana Wafiri kwetwiza Niwadi fano mikwana Sana tizi ura Eny avy an, faly menakavy an, tsy vitako ara-potoana izy an, fa naizana hatrany azontsika exploitena tsara ny zavatra nosoratako ato rehefa avy eo. Ny vaovao eto am-pelatanana dia maro ary tsy afenina fa ny resaka politika sy ny resaka momba ny raharaham-pirenena ny tena betsaka. Falomeravantsika rehetra amin'izao ora izao ary faly ihany koa mifampiresaka sy mifampidinika amintsika menakavy. Araky ny lazaiko teo dia ny raharaham-pirenena ny zava-dehibe ato. Ny resakantsika manko momba ny hoe Andry Rajoelina no probleman'ny firenena malagasy. Raha izay ary nisy ihany koa ny tratrasika efa voahomana ny hoe esoeso. Esoeso zany aintso ESAO dia aintso ESAO ihany koa. De tafiditra anatin'izay resaka esoeso zay satria tsika manko
karazany hoe matoritory manana andraikitra ary manana didy. Satria izay no mahatsara ny hoe ilaina mifampiresaka amin'ny olona maro ary mila mihaino ny hevitry ny maro ihany koa. Efa presque 20 septembre tsika izao, i Andry Rajoelina mihazakazaka dia mihazakazaka hitokana ny Colisée ny 14 octobre. Dikan'izany misy hetsika malakilaky saingana tokony atao ao anatin'izany zavatra izany. Eto aho dia mamela ilaza aminareo aloha fa ny zavatra sy ny fihetsika tokony atao amin'ny fiainana rehefa mitondra vahoaka izany ka miresaka amin'ny vahoaka izany dia mila fitandremana be dia be ary tena ilaina fanetretena sy fahendrena ao amin'ny zavatra atao. Iverenako izay zavatra rehefa aveo fa hiditra ato amin'ilay resaka esoesitsika. Le hira ny tsy haiko izy teo, andraso avero kely teo rehefa izy teo hoe iza moa le nihira teo aloha teo, irany Miraty fa izy teo sa iraniza andraso azafady tokoa azafady be loatra ny ato anatiny. Irany Rampalina miaraka amin'ny Rebika. Ny esoeso ozy izy tsy ampy ahembotra izay ajoro ka hikoro. Raha ny anay ozy izy mafy orona tsy ho voarodana fa efa vita fatotra. Averiko. Ny esoeso ozy izy tsy ampy ahembotra izay mijoro ka hikoro. Raha ny anay ozy izy mafy orina tsy ho voarodana fa vita fatotra. Amin'ny zavatra rehetra izay atao ao anatin'ny fiainana dia tsy maintsy misy foana ny mpanatsatso. Tsy maintsy misy ny mpanatsatso satria mampagaga tokoa ny probleman'ny mpanatsatso hoe tsy tiany ianao handroso ao alohaloha ao sa tiany ianao hitovy niveau aminy eo ka any ianao rehefa mandroso izy dia anao no lasa latsainy indray aveo hoe ka ianareo anie sarotra ho tenenina. Nisy olona niresaka tamiko, ho raisiko exemple vivant zany na hoe contextuel tamin'ny fakomaly tamin'ny larobia tany ary lavabe mihitsy niresaka idahy. Dia hoy ilay olona io hoe zany efa miteny an-jareo foana Fleury hoe makanesa tia andafy fa tia ianao miafy 2 taona 3 taona dia vao mahazo asa dia milamina ianao toute la vie. Tsy aleo ve miafy mijaly 3 taona tia andafy toy izay hijaly isaky ny mandroso kely dia miembotra ao Madagasikara. Dia nisy olona koa anankiray nanao hoe ny any Bainina tena nakaresako taty ary nanaovako sakrifisy dia isaky ny manao projet aho dia vao manomboka tsy midécolle akory ny projet dia taminy nirotaka dia tavela eo koa ny projet an-tena ozy izy. Dia miembotra foana zany ianao ozy izy. Ka nalaoko nakaty andafy izy naka stabilité. Nisy amin'ilay cas voalohany zany dia zao ny azy ny tena olana. Izay ne efa andefa, efa mikarakara ny rehetrarehetra
Hoy le fianakaviany ity zazavavy anankiray voalohany. Fantandremo a! Aza tenitenenina amin'ny anina, fa raha fantatra anina dia voasakana eny Ivato eo koa nareo. Hitanareo izy ory avamanana iny, ary tsy ho tinonareo ho lasa dian-dafy ka ho tafita noho izy indray rehefa avy eo. Izay zany le exemple na le métaphore apetrako amintsika malagasy. Maro amintsika malagasy ny tena ory avamanana. Tsy afenina. Satria ao anatin'le ory avamanana izay manko dia misy an'ireto olona hoe ory mihitsy izy ary makarary azy mihitsy ny mahita olona mety ny zavatra ataony eo ananinaniny eo. Zao le izy a. Fantandremo kosa nefany, tandremo a. Zavatra anankiray fampiasa ny Andry Rajoelina sy renry Pierre Bleu reny dia hoe ory avamanana ny olona manenjika azy. Zany hoe misy lasa fialokalofana koa le hoe ory avamanana ampiasaina satria tsy afenina aloha fa mandroso dia mandroso raha ara-teo-bola, mandroso dia mandroso raha ara-karena, mandroso dia mandroso raha ara-pananana, mandroso dia mandroso raha jerena ny tômôbilina sy ny fitaovana eo am-pelantanana izy mirahalahy reny. Tsy haiko moa na mpirahalahy izy ireny na mpinamana na inona. Fa mandroso dia mandroso ny zavatra resahantsika eto. Dia lasa mandaitra any amin'ny sainy marivorivo sainany hoe ory avamanana. Izay olona mi-contre ny Andry Rajoelina sy mamy Pierre Bleu. Ary eo zany misy olona misalasala ihany indraindray amin'ny fanoherana an'izy roa lahy reto. Zao ny zavatra teneniko, samy matsapy tsika rehetra hoe inona no zavatra ataony izy mirahalahy ireo amin'ny fiainana ara-politika, ara-pitondrana ao Madagasikara ao sy ny karazany. Iny zany tsy aniny manko ny hitondrako an'le tsy aniny le resaka eto. Dia mandeha ny esoeso, mandeha ny fisontonana ny fanadotsoana ny zavatra ataon'ny hafa. Tadidiko tsara tamin'ny tena nianatra. Dia etsakaketsy ny zanaky ny mpanan-karena tsy dia mavoloatra amin'ny fianarana. Dia izao ny zavatra nataony, andeha miantsaina ny tena izay hoe somary mafiady ny ainga. Satria tsy afenina izany ho aho. Rehefa tonga ny tsinety tamin'ireto ray aman-dreny dia voatery lasa nidina ambany dia ambany, dia tsy misy afa-tsy ny fianarana no mahatafita. Dia hoy ireto mpanan-karena manan-janaka tsy tafavoaka amin'ny fianarana, fa tonga dia lasa miasa mivarotra sy manao fiainana hoe tsy mahatafita izany fianarana izany. Tsy mahatafita izany fianarana izany, vola ihany. Tsy afeniko, tena marina. Voataiza ao anatin'izany renry Pierre Bleu, ny vadiny Pierre Bleu reny. Hoe tsisy ilaina andanin'andro andeha hianatra izany fa rehefa mahay mikaoty 1+1=2 dia mahay mikaoty vola. Fa adinon'izareo ilay hoe misy zavatra ilaina ara-panahy koa sy ara-toe-tsaina any am-pianarana. Misy fitaizana hafa mihitsy ihany izay tokony ho raisiny ny tanora alehibiazana ao amin'ny fanabeazana.
anika mandeha any tsy valehany izy. De mandeha ny esoesany zany hoe tsy matafita, tsy mampanankarena amin'ny fianarana. Ka raha ohatra ianao zany marivorivo salosana dia tavela teo anao fa nataon'ny mpanankarena mpibata fanaka irakiraka miantsena. Rehefa tonga amin'ny fivorim-pianakaviana, ianao no lasa mividy ny limonady tsy ampy sy ny labiera tsy ampy, atao irakiraka. Dia mandeha ny esoeso rehefa ohatra ianao fa iny fa nifonsa tamin'ny fianarana sy ny karazana. Zao le izy. Rehefa misy zavatra androso, sinona anankiray zany zay ho zaraiko amintsika. Rehefa misy zavatra androso ka isy zavatra hety, dia misy olona, karazan'olona, tsy maro izy ireo tsy maro, miezaka mafy mihitsy anakanana anao ary miezaka mafy anapotehana ny fandrosoana ny zavatra ataonao sy ny zay lalana andehananao. Misy sinona anankiroa zany hoe ity zavatra ity ienga, ity zavatra ity tsy ienga. Ny voalohany atao amin'ny anankiray amin'ilay mienga dia vitsy ireo manaratsy sy mamely ary tena mampiasa enerzia rehetra izy anapotehana anao. Ka raha ohatra ianao tsy mahay manady ady dia takany hoe amin'arivony izy ireo. Atao amin'ny ilany dia atao amin'ilay tsy ienga ity dia amin'arivony manjatony ny olona miteny anao hoe tsy menga io, ajanona io. De amin'izay fotoan'izay ianao tsy maintsy manajanona. Tambadika zany ny olona 5, 6, 3, 4, 2 aza no masaha manao fihetsika mametra amin'ny zavatra izay ataonao ka mahavita manao zavatra tena tseritseretinao anakanana ny zavatra mety ataonao. Indraisy ohatra tamin'izany andro rehefa rava ny MCMM na ny malagasy citoyen na citoyen tsy tadidiko zany. Na moa rehefa zavatra négatif de j'oublie très rapidement et j'efface de ma mémoire. Ravana izy satria ny tenako mpanorona azy indray no nasorony ireto olona vitsivitsy 2, 3, 4 mihoatra amin'ny olona efa 100 mahery no nanao an'izay hevitra izay. Atao ambadika misy olona efa 100 zany, 80, 90 miteny hoe izay anaraka anao na rava ary io. Atao amin'ny ilany misy olona 3, 4 ohatra zareo, anankiroa moa taty aoriana vao identifié, fa anankiroa 3 zany no tena 5 zany zareo enina, fa 2 moa zany no tena niasa nanao ny entso zavatra anapotehana any fleurir Kotomala. Fa tao anatin'izay nisy olona pitsikilo nanefa ny kôlokôla taty amiko taty dia efa lasa any amin'izareo any satria menatra izy rehefa identifié. Tovolahy tsotra zay fa dia atao ahoana fa marivo-tsalosana amin'ny saina dia voatery tafaraka amin'ny devoly. Atao amin'ny ilany zany misy 2, 3 tena manao
fiaina ny tena manao zavatra rehetra, mahavita manao portaporta, manaratsy sy manapotika ny fleurir malala. Atao amin'ny ilany nefany misy olona efa any amin'ny 80-90 manoratra hoe fonce fontsika lasitsika zay miaraka aminao. Sinina anankiray zany zay ahafahanao malala hoe ireto telo reto zany, reto olona roa reto zany no tena frein tato. Na olona telo reto. Eo amin'ny 1 heure zareo no tena actif moa zany dia tsara fantatra ihany. Zay zany rehefa mandanjalanja ianao, lanjanao ny pour sy ny contre. Ary tato amin'ilay anankiroa telo tato dia tena nisy ny teny mihitsy hoe tapao ny tanako raha mahangona olona eo. Tsy fantany akory fa le olona avy ato ambadika rehefa naheno an'ilay vaovao dia nanomboka ny tantara amin'izay hoe izahay ne gaga miaraka amin'ireny olona ireny ianao. Satria tsy fantatrao ny tena kapasité de nuisance an'ireny olona ireny. Dia rehefa hitako tokoa ilay izy nihetrika nivoaka tamin'ny tena izy an'ilay olona taloha le olona dia tsapako hoe oh, c'est trop pauvre, c'est triste, c'est malheureux. Ah bon, ils sont comme ça. Je les ai vus à l'œuvre. Eo zany ianao vao tonga saina hoe le esoeso. Dia raha mandeha amin'izay le esoeso sy ny karazany. Or nefa tao anatin'le fionana sy zavatra napetraka teo aloha dia efa vitadiana sy voafatotra tamin'ny olona maromaro satria tsy afeniny. Fa raha ohatra tany amin'ny 20 50 ny olona nivory tamin'ny fotoana faharoa tamin'ny MCMM dia tsy afenina fa ny 30 teo eo nanaraka an'ireto mpanakorotana satria ireo 30 zany ary c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire satria ny antony dia zao hoe zay efa leo zay dia aleo zay hijanona any amin'ny ao anatin'izay 30 zay misy eo amin'ny farafahakeliny 10 fa ny 20 teo raha nisy dia nisy nanaraka ny retsy fa ny ambiny majoritaire dia hoe inona ny hetsika manaraka fa raha vao misy ny hetsika manaraka dia eo nampisehonay fa miaraka aminao zay. Ary nampisehony reto olona tokoa ny esoeso tsy ampihembotra. Dia toute manière na olona roa ary sisa na telo zay teo sisa dia tsy nampihembotra amin'ny fleurir kotomalala ny esoeso sy ny fanaratsiana sy ny fanamboarana ny maso rehetrarehetra ity amin'ny zavatra atao. Ianao zany raha manao zavatra dia mila mandanjalanja ianao olona firy moa ireto manesoeso areto. Ary olona firy no manaraka ahy avy ato ambadika. Na tsy manana an'izay fotsiny ary ianao izay antipody anankiroa zay dia miverina amin'ny tenanao ianao ary manontany hoe fa inona moa ny tanjoko izao fleury? Inona moa ny tanjoko izao X? Ny tanjonao atao ataovy zay atateraka azy adinoa ny vavam-bahoaka fa ny lalanao diovy, ny lalanao tojoy ary arao. Hoy aho rehefa miteny sy mananatra ny tanora taloha hoe zao ry zalahy, il vaut mieux mourir par ses propres idées que mourir par les idées des autres. Zao manko ny olona tsy manana personnalité alao azavy zay dia mitady olona manana personnalité hialokalofana. Ary iny foana no Andriamanitra arahany. Na mandefa rivotra maingo toy n'inona riny dia manitra foana ho aho.
ho an'izy menakavy. Zay no atao hoe olona tsy manana personnalité. Zay koa zany tokony ho fantatra. Ny olona mitandrozotra amin'ny heviny amin'ny araka izay ataony, tsy mivilivily, tsy mierikerika, tian'Andriamanitra koa iny. Amin'ny alalan'ny famarinana sy fahendrena nanaovana zavatra amin'izay fotoan'izay. Tian'Andriamanitra iny satria tsy mierikerika, ary matetika ny olona ohatran'ireny mahavita zavatra. Tena mahavita zavatra. Ny Jesosy tsy ahampihemotra izay ajoro ka hikoro. Raha eritreritra zany ianao ampijoro na ametraka zavatra anankiray dia efa miomana fa ho avy ny vava-mitataraka ianao dia eo ianao zany anjaranao mieritreritra hoe mandroso aho sa tsy mandroso. Misy karazan'olona telo amin'ny fiainana. Misy olona rasy vetivety fa misy olona. Misy karazan'olona telo amin'ny fiainana. Eo anatrehan'ny problème. Voalohany indrindra, andao eritreretina zany hoe mettons c'est un big problème. Un big problème. Dia misy olona tonga dia mamono tena ohatra izy hoe tratrany naparafy ny vatiny na lahy na vavy. Tsy afaka miseho sur-passé izy, tsy manana courage plus n'izany izy, tonga izy dia mamono tena. Zany hoe iny zany le olona tonga dia miseho défilé. Inona mahasamy hafa n'le olona hoe mamono tena, manapotika ny tenany, sy le olona hoe tonga dia miseho défilé fotsiny zao izy amin'le problème. Lâche. Tsisy mahasamy hafa azy fa lâche ny olona ohatran'izany. Faharoa, misy olona mandinika. Ary ela izy tsy miala amin'le problème, fa ela izy vao mahita solution. Misy olona rapide mihitsy ary aingana tonga dia mahita solution amin'le big problème. Inona atao amin'ity le cas fahatelo? Raha ataontsika ny analyse sociologique ny firenena malagasy dia sady atsy amin'le catégorie voalohany, atsy amin'le miseho défilé amin'ny problème isika malagasy, misy mamono tena mihitsy. Ny atao hoe mamono tena manko amin'ity cas anankiray ity dia zao hoe ohatra zany ny sujet-ntsika rehefa avy eo i Andry Rajoelina ny problème dia lasa izy misolelaka any amin'ny Andry Rajoelina. Suicide total zany. Miseho défilé koa zany face amin'le problème. Fa misy olona tonga dia mahita solution rapide. Tsy ao anatin'io sociologiquement majorité an'ny malagasy. Fa ahoana ny mahatonga anao hanana an'le comportement, hanana an'le mentalité hoe tena samy hafa hoe miaffronter an'le problème. Eo koa manko mbola misy karazany roa. Misy le olona tonga dia miaffronter an'le problème ka zay kotiny. Iny zany tsara koa iny. Appréciena tsara koa iny ary misy personnalité ny olona ohatran'izany. Fa misy olona ao anatin'le catégorie le farany ity, le amin'le fahatelo zany, le mahita solution rapide sy le tonga dia miaffronter, dia le mahita solution rapide tout en affrontant, sans se voiler la face zany, na se défiler amin'le problème. Amin'ity le catégorie fahatelo ity zany, le telo bity tsy ao anatin'io, vitsy ny malagasy ao anatin'io. Fa raha majorité ny malagasy ao anatin'io,
na le telo A fotsiny le telo A mako tena tonga de miaffronter hoe zay continue tsy ao anatin'io telo A sy telo B io majorité ny malagasy fa raha atao anatin'io kategoria ny malagasy efa ela i Andry Rajoelina na efa ela ny filoham-pirenena Manararoatra no midoboka tao Madagasikara. Eo zany le fiaingan'le hoe marivo salosana amin'ny esoeso sy ny kifosafosa ny malagasy. Satria tsika tsy atao anatin'le kategoria 3A sy ny 3B. Le 3A tonga de miaffronter zay continue 3B miaffronter sady mianga miaraka amin'ny solution na ny 3A na ny 3B samy tsara daholo. Fetsika vao misy zavatra mianga ny esoeso tandremana data fa misy an'izao hony eny tandremana kifa misy an'izao resaka mpivady no teneniko na tonga avy koa le zanaka maman tanao misy an'izao hony misy an'izao hony de fa mikepoka valaketraka raha malagasy valaketraka raha malagasy de aiza raha malagasy no miazakazaka raha misy ny moyen de finanankanina zay no mahatonga antsika malagasy ny ankabeazantsika malagasy na ny lehilahy na ny vehivavy tondra kibo daholo any amin'ny sakafo ny miazakazaka analana vokona boulimie nerveuse de rehefa tsisy le sakafo analana vokona de lasa mivaritena mivarim-panahy ara-politika na ara-sosialy na ara-ekonomika. Tsy anjaranao no miévaluer an'izany re matory antiramalahy. Rehefa tsy mety aminao de mialahy ianao. Fotsiny. Na ny soratra zao koa ny fanontaniana apetraka ao amiko azo apetraka aminao. Hoe sira ve ianao Ramalala? Fa ity fanontaniana apetraka ao ity de misy importance amin'ny malagasy manaraka eto. Zay hitanao miverina aminao le izy. De zao le teneniko amintsika hoe ao anatin'izay le fitaritana saina fitaritana anao zay andeha any amin'ny psikolojia matanjaka sy fotom-pisainana matanjaka tonga de afaka hoe ity le causen'le bandy zay ity ny causen'ny raha voatavo ny fisian'ny problème amin'ny fiainanao de étape ray ahafahanao mandingana ligne jaune anankiray na antanatohatra anankiray. Ka rehefa tsy alinenao vous ne faites pas face amin'ny problème na étape anankiray zay andananao étape par étape na step by step hoy ny américaine hoy ny anglisy de atadio fa tavelo foana ianao ary normal raha tsy mivoatra ny fiainanao mety milamina ianao mety misy asa zay asanao mampidi-bola ho anao mampidi-bola ho anao kanefany eo no mety aminao de eo ianao mandra-paharetirety anao toy ny Maurice Tsiavona an'izay hoe maty normal ohatrany tsy nandalo tety ambonin'ny tany akory fa epsilon citoyen epsilon ianao matin'ny aretina matin'ny diabeta matin'ny cancer matin'ny pancréas fa tsy mba misy atadiavan'ny olona anao hoe iny olona iny ny taranaka iny ny dadan'ireny olona ireny no nanao an'izao isan'ny lera naman'izay zao tena akamako akaiky de fiera mihitsy izy isaky ny tenin'ny arrière grand-père eny arrière grand-père anay no milliardaire teto Madagasikara voalohany ary izy ny sponsorn'izany amin'ny DRM zany rehefa verifienao tokoa ny tantara
Satria ny tena mianatra tantara rany tena marina. Ny dadaben'le raha namana io miliardera gasy voalohany indrindra le akamy io, ary izy ny sponsor ny MDRM. Tanao zany, ianao aveo maty. Miankina amin'ny zavatra ataonao koa sy ny zavatra vitanao. Ny rinany zao dia voaka takan'ny Rakotondrasandry ireny ny sarin'ny Andry Rajoelina dia na ny taranany ianao misitrika any an-davaka aho tsy mahasahy miteny hoe zay ny taranaky ny Rajoelina. Tamin'ny teny ianareo impossible amin'izao fotoana izao misy olona mitondra anarana Rajoelina manova ny anarany zanany. Satria sao dia sanatria any rinany ozy reto ray aman-dreny. Hoeritreretin'ny olona taranaka Rajoelina taranakay dia midy ao amin'ny taranakay ny varavarana. Zay le izy. Ka eo ahako no mampita an'le saina mandinika ao anatina combat. Andeha combat maromaro ny akamo. Ary combat mafy. Tsy combat n'ingy Alban akory io. Rakotorso. Fa ady mangotraka. Mila esprit ana militant, esprit militaire, esprit ana battant ary na combattant koa. Ena tonga nanteny tamin'olona nikeo hoe ino e bainina natotondra raha raiky teo. Tena samy teny aminao fa manana ny akama. Manana entina amin'izany ny akama fa sao mitapitapy eo na io ary na hoe raikitra ny fampidinana an-dalambe eto. Dia andao zay mahavita ny betsaka ho alahary koa ny manam-pahaizana hoe afaka midinika amin'ny fahaizana eto. Manana entina amin'izany ny akama fa tandremo fa tsy tia fatifatin'olona rehetra petit fonctionnaire kely ery no ndeha parady eto hoe ohatrany mahatoy alatsina vita hatramin'izay dia tokony eritreritra hoe sao dia izaho koa saninao fa na izany fopona. Tsy ampy herin-taona akory ny existence amin'ny monde justice dia anisan'ny partenaire majeur ny vahoaka n'Ambohitrimanjaka ny monde justice ary afaka nirehare ny monde justice ny saorany vahoaka n'Ambohitrimanjaka hoe ny saorana spesialina mihitsy hoe misaotra anareo zay. Azadiny fa anisan'ny initiative-ny monde justice amina collaboration sincère et honnête niaraka tamina groupe na avocat niara-nio vahoaka n'Ambohitrimanjaka. Sincère et honnête et gracieuse. Ho an'ny olona misaina dia mahatsapa an'izany. Tsy afaka manonona anaran'olona satria sao dia enjehana indray rehefa avy eo. Marina ny ianao hiatomoro romaty. Aza mivaky loha amin'ny olona tsy ireny olona fanatika ireny. Zay no tsara fantatritsika. Zay zany ny zavatra tiako ampitaina aloha zany amin'ny tatasika hoe andeha ary hiatrika combat. Ady mangana, ady mafana, ady mangotraka. Ny akama. Jereo tsara ny mokondohan'ny akama any Tamatavy. Tena mahasahy mijoro ary mahasahy miteny hoe miala ianao Andry Rajoelina. Zany mahatonga ny akama amin'izao fotoana izao mbola tsy mifangarongaro amin'ny hafa satria mbola mitaiza ny tena, mitaiza eo anaty ny sain'ny olona hiatrika an'izany atao hoe ametraka Madagasikara madio, mangarahara, ametraka mpitondra, mahay mitantana ary misy fahendrena sy fanetrehitena. Mbola tsy miaroaro aloha zay amin'ny atsy na amin'ny aroa marina fa ny invitena ny monde justice anatrika ny teny amin'ny panorama ary tena ny angaviana mihitsy. Ny angaviana mihitsy ny monde justice avianareo amin'ny resaka personne ressource
efa nidinianay diniantsika le izy resaka fait d'injustice sy fait de justice dia nandehantsika ary ny zavatra aloha zay idirako rehefa aveo zay mako fa tady ohatra le ato amin'le teny manankiray ty ka tady ifangaro n'le ankiray satria rehefa aveo izy beaucoup plus direct kokoa ary beaucoup plus cru mba ahafahantsika rehetra mahatsapa hoe misy foana ny eso sy mimpaneso satria makarary amin'ny dalahy makarary kibon'ny dalahy nary zavavy ny fivoaran'ny toedrarà na eto andafy na ny Madagasikara fleurirako eto malalana tsy seulement devant ces deux écrans. Non, vous vous trompez complètement. Non. Zay no mahasamihafa antsika. Nous on est miakatra on grignote petit à petit miakatra. Fa vous tombez petit à petit. Mais miala tsikelikely ny briky tamin'ny construction nataonareo ary nareo ihany mandrava azy fa ny anay anomboka mipetraka tsikelikely ny briky amin'ny fanamboarana atongavana amin'ny zavatra tokony izy. Ok, anatra ary miverina amintsika akamo amafiso ny saina amafiso ny fanahy amafiso ny finoana ary apetrao foana ny fahadiova-tsaina antsika amin'ny fanadihadiana ny zavatra mitranga satria tsy afaky ny hiditra ao anatina zavatra ratsy par rapport amin'ny zavatra tao amin'ny hafisika ohatra fotsiny tony ny sasany ve no tsy tiany mapara zay itovizatsika aminy de miakanjo orange amin'ny mapara de ny akanjoko vidiako lafo de za koa ny lasa tsy tia orange de za zany lasa tsinona voasary satria vao mahita an'le hodin'le voasary l'orange de za zany lasa tsinana kraby tsy afaka ny andia amin'ny irany Jerry Marcos tsy afaka ny Enon Ross fady tsy afaka mihitsy ary tsy manana droit hitondra ny toe-tsain'ny akama amin'ny toe-tsaina lomorona ohatr'izany. Certes, des fois Ross il dit n'importe quoi. Fa ny asangan'asan'ny Rossy amin'ny maha artiste azy de rehefa mandeha ny mariazy mitsangana daholo ny nofa rehetra. Iny misy team koa fianakaviana izay ho de rehefa ambony piste eo zay vao teneko hoe ary nareo ke mandihy Rossy any oka rery fleury zay sisa nataony zay sisa natao ary nareo ke ary tonoka mandihy Jerry Marcos ihany fa ohatrany metsara velatsihy fotsiny tony fiatsaram-belatsihy betsaka tsy azoko atao mihitsy ny tsy hanao an'ity akanjo ty hosoloko mangamanga zao izy ty rehefa aveo azo venona satria fantatro fa marary ny andohanareo de vao mainka anefa mahafinaritra vao mainka anefa ataoko de vao mainka alefa koa Jerry Marcos laisse passer ozy Jerry Marcos tapony hoe dominao efa misy fomba fanaovana politika vaovao amin'izao fotoana zao zay le rivotra entin'ny Fleury Rakotomalala notre philosophie dans notre politique c'est pas la haine c'est l'amour zay ny anay rehefa misy tsy mety ataonao de tsy maintsy teneninay na izy ianao na izy eno tsara rehefa aveo ditanao tsara hoe misy tsy nety natao de eto ny alatsiny publiquement
Tsy mahamenatra zany. Fa any amin'ny olo-kafa zany mahamenatra zany. Mahamenatra. Any ka nany hoe ny secret amin'ny septembre. Rencontre du mois de septembre 2019. De tsy ary tsy azo avoaka hatramin'izao. Efa misy malalalala fa tsy mahasamy teny satria hoe takony ihany aloha zany e. Rehefa minga ny andro rajelo amboarinao ihany zany. Zay le toetra. Tsy manana droit fleurir Kotomalala hitondra ny toetrain'ny akama any amin'ny haine. Mazava zay. Laissez-nay passer daholo ny haine zany. Mba hipassenay zany haine zany. On a une nouvelle vision actuellement à partir de l'amour. Amin'ny alalan'ny fanekena ny fahadisoan'ny hafa atao ambadika ato. Mialatsiny aminay ianao. Tonga anao manazava tsara hoe mialatsiny ohatran'izao. Ny fialatsiny manko dia tsisy hoe mialatsiny ataoko fa izao. Ny endretsy zay tsy afaka mitondra ny toetrain'ny malagasy zay miaraka amiko aho sy manaraka aho any amin'ny haine. Laissez passer, laisse passer. Rehefa mandeha amin'ny mariazy, vao miainga fotsiny zay hira zay anaovan'ny papisazy, dia efa iny izy menaka fotsiny. Dia rehefa tonga eo amin'ny pista dia latsaona hoe ary nareo tao mandihy Jerry Marcos ihany nefa nareo tia misy fianakaviany zay tena tia mazato isan-jato izy menaka. Tsy ny raha iny akory ny tranon'ny tonton ny doran'ny olona. Tia fa iny mandeha Jerry Marcos dia eo ary tena mikosika. Fa vao tenenina hoe ary tonga eto mandihy Jerry Marcos ihany. Oka rery fleurir. Indray vavanao. Nefa vao mahita ny Jerry Marcos amin'ny tele ova ihany io. Fanaratsiana ny Jerry Marcos takon'inona. Mandeha nefa mibalina, mandeha Jerry Marcos, iny mikosika izy no anakafa. Na mariazin'ilay zanany ary hira Jerry Marcos mandeha mikosika izy. Fa tsisy miteny lasa mandeha ery amin'ny micro hoe asolo kely ajanona kely zany Jerry Marcos zany e. Le ray aman-dren'ilay tompon'ilay zanaka manambady mihitsy Proravalo no mikosika miaraka amin'ilay Jerry Marcos. Tanao amin'izany le fiatsaram-belatsy. Afaka ny Zambo gaga e. Aza matahotra ny akama. Laisse-nous, on va s'amuser, papa. Laisse passer. Ami à la langue, ils sont maniaques. Laisse passer. Une fois pour aller danser, tonton. Laisse passer. Si son ando faille, sama. Laisse passer. Et papa, pas trop méchant, hein? Juste une fois pour la fête. Allez, tu sais que je t'aime, hein? Bisous. 1, 2, 3, go! Laisse-nous, on va faire la fête, mémé. Laisse passer. Yala, la nyezemba, il fait dater. Laisse passer. Une fois, allez essayer tantine. Laisse passer. Demandez à l'enjailler les aimas. Laisse passer. Attends. Voilà, cheese. Restez toujours en place. Gardez le rythme. C'est parti. On a gagné, laissez-nous aller, maman. Laisse passer. Favela, Wande, maman. Laisse passer. Nos amis nous attendent déjà là-bas. Laisse passer. La manette, Fanyan, Dane, Inise. Laisse passer. Laisse passer. Tout le monde. Laisse passer. Chica. Laisse passer. On y va. Laisse passer. Où aller? Laisse passer. Hip-hop. Laisse passer. Chica. Laisse passer.
hiditra amin'ny vetikevitra anankiray faharoa tsika dia le arak'ile teneniko teo hoe i Andry Rajoelina no olana ao anatin'ny firenena malagasy. Rehefa misy fivoriam-pianakaviana io mazentsika ohatran'izay foana manko le izy mba hisian'le zavatra hoe mazava kokoa. Rehefa misy fivoriam-pianakaviana dia matetika no misy fitenenana ao anatin'ny fianakaviana tandremina izao tandremina izao tandremina izao. Ile tandremina izao io dia matetika miresaka alikaola. Tandreminareo so tonga indray izy dia menareo an'izao. Dia iny izy mamitampona eo dia hicrée problème indray ho an'ny fianakaviana. Tsy maintsy misy an'izay foana isaky ny fianakaviana. Ka arovana mafy mihitsy ny alikaola ary voatery miafina ny olon-kendry misotro sasany amin'indray tsy mametrize ny efehan'ny alikaola zany sy ny karazany. Inona ny ifandraisan'izay amin'ilay firenena? Ianao ilay malagasy le miafina, voatery miafina ao anatin'ny fahendrena fa ny adala sy ny mitapy no lasa tompon'ny sehatra. Zany hoe any amin'le fiainan'ny malagasy mihitsy zany, any amin'ny fiainantsika ara-tokantrano dia ohatra ny mena plasy avaram-patana na manana privilège mihitsy ny adala. Le adala tenenina atao hoe vao mahita toka izy dia fa vao mahazo izy tsy misotro betsaka akory izy dia fa rotaka amin'ny fianakaviana dia voatery miendry sy mahafehy-tena ny voatery miafina manao misotro amin'ity zavatra amin'ny fiarahamonina sy amin'ny akama indrindra samy cousin dia voatery miataka. Indray andro izay raha tena nahatonga saina tamina fivoriana fianakaviana anankiray dia amin'ny malagasy moa rehefa any ambanivohitra ny toalety na ny WC na ny cabinet eny an-tokotany dia voatery mihitsy ireto cousin maromaro izay adikta amin'ny toaka fa mahafehy-tena any ambadiky ny cabinet rahalahy voatery mirevy. Dia za moa le mandinika amin'le ara-tsosialy ny fiainana foana dia tadidiko zany dia azoko tantaraina aminareo hoe ny endry zany lasa any ambadiky ny cabinet fa le rino style ery ambony fauteuil mierikeroka ohatran'izao le cousin zay zany neveu style eo ambony fauteuil dia izy indray no miteny hoe ary sambasambandroany tsy nisy nisotro alikaola. Nefa le ry zany miandry ny alikaola ho avy ao hinanany azy dia korontaniny indray io fivoriam-pianakaviana io. Isaky ny misy fivoriam-pianakaviana zany ka mahazavatra ty le boy ity satria sady bokibokiny dia aravain'le ry amin'ny tontondry dia rehetra fianakaviana koa moa manaja azy satria olona mitapy dia voatery mody mitsaitsaika makany anaty tomobile dia samy miala dia amin'ny manaraka indray ny rendez-vous. Tena le sosialy politika sy le sosialy amin'ny zavatra miseho ao Madagasikara mihitsy ny zavatra. I Andry Rajoelina no mistyle ery ambony seza fa le vahoaka malagasy voatery miafy. Milahatra amin'ny fahatongavan'ny Andry Rajoelina afaka ataon'ireo sasany adiny 3 amin'ny fotoana fanomezana
omeny andro rajelona vary tapakony na raikory amin'ny vatitsindro sy ny kalaza ory ary tena ory ny fony ny endry sy ny matsapa fa tsy zany ny zavatra tokony ilay maditra indray ilay tsy matady toka indray ilay tsy fahatatesana toka eto dia mitovy amin'ileo tsy fahatatesana tsy ahafahana manohatra ny fakapanahy fakafana dedadedaka maninona raha tonga dia zaraina fotsiny omena malagasy io vary io vatsitsindry io na io vatsy fanampiny io fa tsy lany amin'ny avion amin'ny hélicoptère na amin'ny avion privé na ny fividanana akanjo tsy maintsy miova isaky ny miseho vahoaka nga Andry Rajoelina ny voly ahoana ozy izy nga député zay izahay no nametraka anao teo fa tsy Antananarivo tsy mitovy nefa ny zavatra zaraina any amin'ny faritra sy amin'ny vahoaka na Antananarivo ohatran'izay koa le imazy eo amin'le fianakaviana rehefa tsy misotro ity atahorana isotro dia mena sakafo tsara ary tenenina ary niova ianao mahafinaritra tena niova ny entoana tena niova ny entozy izy le tany tsy dia misotro trony azy zao nefa iny rehefa vita ny fivorim-pianakaviana ka tsy nisy ny toka dia amin'ny roa sasany amin'ny telo le dala dia efa miala satria izy mandeha mikirapirapy mandeha tongotra izay dia vao mahita épicerie vaovao voalohany izy amin'ity le mizara ireo matsinjarany dia efa iny le dala mividy kosany miaraka amin'ity costara cravatte tsy mandeha amin'ny zelone costara de pareil ny pataloha fotsy ny ambony ny carreau dia iny garany tifitra kosany dia fa ahoana tsy tononiko moa ny anarany fa manala baraka fianakaviana tsy mety fa ahoana natao nga misotro indray atao ahoana fa tsy voatohatra ilay fakapanahy fa tahoana to tsy maintsy ianao mihitsy ve manaritra an'ireo zavatra rehetra ary manome malagasy an'ireo zavatra reo atahoana fa tsy maintsy midedaka tsisy mahasamihafa n'ity le mamilava mpanakorotana fianakaviana ao anaty fivorim-pianakaviana amin'ity le filoham-pirenenantsika amin'izao fotoan'izao ity satria ny endry indray manjary voatery miafina raha mivory ny endry eo Madagasikara ka mieritreritra ny ampandroso ny firenena malagasy dia voatery miafina satria matahotra ny voasambotra satria tsy tatiny ity mamilava metafora no ataontsika eto ny zavatra mitranga izany fivoriana izany satria anongana azy amin'ny plasy amin'ny tokana amin'ny plasiny rehefa tonga io fivoriana io ka tsy menao azy io toerana io dia mandringana le ry kanefa le ry tsy mentsiky ny adraina rehefa tonga ny fanaterana an'ity vatitsindro sy mivatsy fanampiny tsy haiko rehetra ny anaranyity raha va tsy mena azy ny micro raha va tsy mena azy ny seza fendrena seza simulacre-na filoham-pirenena azy dia efa mandringana le ry tsisy mahasamy hafa azy amin'le olona ao anatin'ny fivorim-pianakaviana hoe olona miteraka problema ka tandremo anaovana fivoriana mihitsy hoe tandremo sandarovan'ny toka le ry fa rava amin'ny fivoriantsika dia izay no mahatonga an'le hoe sambava rava amin'ny fivoriana satria tonga an'le ry sambava ary nanamboarany antalahy dia nanamboarany trano efa miferitra mihitsy ny ain'ny mpanondrana vania sy ny mpamboly vania lavania amin'izao fotoan'izao
hoe aiza indray no nananga filoham-pirenena antsika amin'ity zavatra miseho ty. Nazavay ny député adinko moa ny anajaka tsara mihitsy hoe ny kilao amin'ny vany amin'izao fotoan'izao dia efa mihoatra ny $500 ka $400 izy teo. Fa maninona no any amin'ny vahoaka malagasy no 1,500,000 na 2 millions farafabetsaka. Créena le artifice amboarina ny boîtier, ny emballage, amboarina ny packaging sy ny karazany. Non, tsy mahatratra an'izany ary marina ianao Jacques. Idiran'le rivo vany, idiran'ny matériaux na minerais stratégique. Dia alohan'ny olona mandeha aloha zay andeha on va se retirer. Satria iendry ny kanadianina fa ny japonais koa tsy azonao sangisangiana. Tandremo fa ny japonais no anisan'ny hoe manohana ny Madagasikara faharoa après ny voalohany. Tsy azonao sangisangiana ny japonais tetateta ao raha isin'ny scandale goavana be ao voalohany. So de verinao fa mitovy amin'ireo kanadianina ndraiky ireo japonais ireo. Idirany koa ny solika. Créena ny société imaîtrisena ny zay zavatra mahampidi-bola sy lehibe ary ngeda be ao Madagasikara. Dia iny filohan'iny société iny ihany directeur général an'iny no PCA ny JIRAMA. Ary le DG ny JIRAMA tsy manana pouvoir no le PCA. Nefa rehefa mandeha ny appel d'offre dia io société io amin'ny resaka solika na fiolona anisan'ny miditra ao anatin'le appel d'offre. Manahirana zay no mahatonga anahy miteny. Gia izandry ny olona ao Madagasikara. Vao miteny any amin'ny fitsarana fianakaviany zandry tonga dia milamina. Ary ny fianakaviany zandry tsy misalasala mihitsy. Ray aman-dreniny zandry tonga dia fa hoy mpanolotsaina ny zandry, hoy ministre zandry, ay bras droit ny sucre bleu. Ouais, milamina be zany. Jerena nefa ny fandehanandraha amin'ny firenena tsy mandroso ilay firenena fa vao maika miletika andro aman'alina. Jerena ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'ny samy fianakaviana rehefa tonga ity raha namana mpanakorotana fianakaviana rehefa mamo dia fiatsaram-belatsiana eo fanaja amin'ny fatahorana hoe raha mahazo Tokyo ity izaho ihany no vadihany ity. Dia ohatran'izay koa ilay firenena. Fitsaram-belatsiany betsaka. Raha mahazo pouvoir tapitapoka ambonimbony izao ity, zavaoka malagasy ihany no vadihany ity. Nefa tsara vao mihetsika mahery eto, miteny hoe azonao atao ve cousin mandeha mody fa vous n'êtes pas le bienvenu ici. Détournay anazy eo amin'le toerana amin'le fauteuil. Hoe azonao atao ve andro rajolona miala fa ianao ny problème an'ity Madagasikara ity. Zava-doza no mahazo anao. Ary zava-doza koa nataony cousin anao. Tonga dia mitsanga ny cousin, elafy anao amiko. Dia mangina daholo ny fianakaviana mandefitra amin'ny didijadon'ny cousin. Mangina daholo raha malagasy amin'ny didijadon'ny andro rajolona.
Raha dia alefa ny gendarme tonga anao dia voasambotra. Takan'ny Rolf. Rolf zany nasany teny. Roly nasany teny. Berija nasany teny. Rambola nasana ohatra. Aiza daholo zany amin'izao fotoana izao. Migadra any am-pigadrana. Ao anatin'ny fianakaviana tsy maintsy misy fianakaviana anankiray na roa olana. Ao anatin'ny firenena dia fantatritsika malagasy fa i Andry Rajoelina no problema ny Madagasikara. Ka raha fantatra ary zany le tsilo manakitra ny tongotra ao hoe ito izy ito. Inona ny solution? Asorina na sontomina amin'ny pince épilé na sontomina amin'ny pince fanafahana olo ingeda be ireny toa tsy tio. Na amin'ny coupe-ongle hoe flasage. Tsisy moyen afa-tsy ny fanalana ny tsilo. Indraindray raha voatery somary didina kely mihitsy eo amin'le fiera mba azahoana amin'le tsilo tsara. Mila sakrifisy zany. Mila fatatezana marary hoe tsy maintsy marary tsika vao afaka ty tsilo ty. Tamin'izany andro moa ialana tsiny fa tsy izay mijanona treo zany ny fampitahana ny zavatra misy sy ny firenena. Rehefa maty cousin dia tsy afenina fa misy tao anatin'ny fianakaviana dia izao sisa ny zavatra milazaina sy mifampiresahana hoe anjarany fa izay no mety aminy angambany. Raha sanatria zany tonga amin'izany Madagasikara amin'izao fotoana izao hoe ino nisy nanjo an'le filoham-pirenena raha mikaha amin'ny firenena tsy sitomany afa-tsy olona vitsivitsy. Hoe afa-tozitsika mianakavy. Izay no ilazain'ny malagasy. Afa-tozitsika mianakavy. Hitanareo fa mifandray raha maka lesona ianao amin'ny zavatra mitranga amin'ny firenenao dia ny zavatra mitranga eo anatrehan'ny fianakaviana sy ny zavatra mitranga. Misy fandraisany daholo ny zavatra rehetra eo. Azo angalana lesona dia ahafahana mitondra tena tsara ao anatin'le raha. Marina ny tenany cousin. Fialativa ilay izy dia tsy mety amin'ny lahy mihitsy raha tsy rehefa misotro toaka aloha dia tsy maintsy manao mamy dia tsy maintsy manao korodana. Rehefa tsy mamy cousin, mbola tsy mamy cousin dia tena miteny izy hoe eny hiezaka lesy. Fa rehefa mahazo toaka cousin dia miverina ihany. Marina ny tenany Andry Rajoelina tsy mety io lalana andananao io. Aza manao an'io ianao. Rehefa lucide Andry Rajoelina dia hoe meo solution ry raha. Menany Andry Rajoelina ny solution ny eo ihany no verina. Inona mahasamihafa ny Andry Rajoelina sy ny ino diso teo sy cousin? Tsy misy. Samy problema amin'ny fianakaviana, samy problema amin'ny firenena, na i Andry Rajoelina na i cousin. Moralité napety amin'ny fianakaviana ary nentina ambavaka mihitsy tamin'ny fomba rehetra izay napety azy ny fodiny cousin dia ohatran'izay koa ngambany ny amikahan'ny Andry Rajoelina mapety amin'ny malagasy mihitsy ny fialan'ny Andry Rajoelina ary entina ambavaka. Entina ambavaka tanteraka ny fialan'ny Andry Rajoelina.
azo velona indray ateto. Zay le lazaiko anareo hoe satria ve mangamanga ny azo velona dia tsy anaovako ny t-shirtako ny t-shirtako Under Armour mangamanga. Azafady tiako ny couleur mangamanga. Costard bleu marine, chemise bleu ciel, rayure marine, bleu marine. Wow. Dia ravinao anao costard hafa zany. Azafady e. Za mbo gaga. Magaga fa misy olona dimitaonkenan'olona zay manao metimety lazainy sovetety sambo tena gaga misy olona mankaratsy samby amin'ny andarany kazanella faty tsara sola hey si manao koa manamanga lazainy fa tsy fandanja hitananao mivoaka tsy taza maso voadany tongotra sambo tena gaga misy olona mankaratsy samby amin'ny andarany kazanella faty tsara sola gaga anao amin'ny business inao tsy mety aminazy fa maso anao ity mavita be critique nefa aminazy tsy magnidy sambo tena gaga misy olona mankaratsy samby amin'ny andarany fialomana dilla sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga misy miala fiainan'olo sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga misy miala fiainan'olo sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga Agagamai, yana mutubedu, sendi mapis kopiani we, simatari tarano, kutangare, ekipo kokono kutontare, namatenga tekindikani akunatenga, apanenga panikana inyapa, ora to impota, dating swota, gaga sako. Shela tika tika kamina, nagnino magnanio sambo gaga sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga misy miata fiainan'olo sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga sambo gaga Bola ulu, misy miata fiainan'olo sambo gaga ziku ulu, sambo gaga sambo gaga isage, nagnino magnanio sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga misy miata fiainan'olo sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga sambo gaga sambo gaga nagnino magnanio sambo gaga. Merci Joka, merci Jerry Marcos, merci Big MG. Sambo gaga ozy izy. Mba hoary bloquena kely aloha fa manjary ino izy teo
Rehefa avy eo tohizatsika Merci Kiki. Merci. zao hidra amin'ny votoatin-kevitra ray farany tsika afatsika manohy amin'ny atsakany sy andavany zavatra atao. Fananina mihitsy nanao an'izao fihetsiketsehana izao satria zay zany le esprit akamo. Esprit ana progressiste. Rehefa tsara ianao na orange zara dia miresaka aminao ny akamo ary azo raisina akamo ianao. Rehefa tsara ianao na HVM ra dia raisin'ny akamo ianao ary miresaka tsara aminao ny akamo. Ohatra voalohany amin'izany ndraisinay tsara amin'ny fomba mianja mihitsy ary mena fitenenana, tsisy ny orakoraka tao, tsisy ny nanoka tao ary tsisy ny kritika akory tao fa mbo gaga ao zy reo ka an'izany atao hoe Andriamatoa Rajaonary Mampianina. Zay ny esprit akamo progressiste. On prend ce qui est meilleur, on rejette ce qui est nul. Ary matoa ianao any amin'ny sisiny any ary ny akamo dia nul ianao zay. Par l'esprit hoe nul io fa tsy hoe le fianarana mais le parcours intellectuel. C'est l'esprit, ce que vous avez dans la tête et dans le ventre. Dia zay namoahako amity zany ny akamo. Rehefa vendra ny lahy dia aza miaraka amin'ny akamo. Rehefa ny enina no mibahana toerana ao anatin'ny lohan'ny lahy sy ny folo lahy na ianao dia aza miaraka amin'ny akamo fa tsy ho tatinao le dozy eo. Tsy ho zakan'ny revinao mihitsy le dozy eo satria vision hafany ao, revy hafany ao. Ny ao dia tsotra fotsiny hoe rehefa mahitsy ianao, manao marina ianao amin'ny zavatra atao, malala diso ianao amin'ny zavatra atao, malala mialatsiny ianao amin'ny zavatra atao, amin'ny tsy mety, zay natao hoe akamo. Mafy anie amin'ny olon-dehibe zany hoe mialatsiny zany. Tena mafy zany a. Misy akamo zao olon-dehibe anankiroa zay. Tsy netiny ny fomba nitantanana zavatra anankiray satria netiny ny amehany. Tsy voatery fa tonga dia mialatsiny tao mason'ilay akamo. On a même été applaudi. Mialatsiny dia zao azavaina le izy. Eto aho zany satria manomboka eto zany dia resaka rova Ravao Colisée no resaka ho resahantsika. Fa alohan'izay dia tsy maintsy misy ny introduction dia misy ny développement dia misy ny conclusion. Aty amin'ny introduction zany dia zao hoe mialatsiny officiel eto amin'ny Andriamatoa Ralimo. Zay no ahafantarako azy fa mialatsiny tompoko a. Zay no ahafantarako anao. Satria ny antony dia zao. Niteraka karazana sotasotana problème na tsy haiko ny filaza azy ary sy lasa n'importuner anao le natohana anao ny fivoahan'ny sarinao tany amina gazety anankiray. Izao fialatsiny izao dia sady natao taminy direct en personne ary tia nampisehoana amin'ny hafa hoe tsy mamenatra koa ny mialatsiny public satria le sary nivoaka public ary ny tenako no namoaka azy. Fialatsiny no atolotra amin'ny Andriamatoa Ralimo amin'ny zavatra io. Mazava ny amin'ny ary izy tenany efa nanaiky ny fialatsiny tsara koa fantatritsika zany
nanaiky ny fialatsiny izy ary vo mainka nahafaly azy manokana satria tsy napoziny hoe tonga de mialatsiny ny tenako hoe iny zavatra iny diso ao ary mialatsiny aminao amin'ny tena tsy napoziny izay le esprit akama tokoa tsy mamenatra anay akama mialatsiny am'le olona zay miara-n'le fahantsoana ary mialatsiny publiquement koa tsy mamenatra anay zany izay mahakama ny akama vitany amin'iny omaly na tamin'ity herinandro ity zany dia niezaka ny akama ny fampiantso ary niezaka rehefa nanao fanasana ny Ravao ny Colisée hoe ho avy eny amin'ny famorina olona ataon'ny Ravao ny fikambanana Ravao ny Colisée ny akama moa tsy malala zay hoe inona na izabo no anatin'io Ravao ny Colisée io fa ny fanasana dia avy amin'ny tompona andraikitra voalohany Andriamatoa Rajoelina nanao promotion ary nanao antsoavo ny tenako nanomboka ny talata ny lakamisy ny zoma nivoaka tamin'ny gazety Midi Madagasikara ny sabotsy omaly maraina ny momba ny fihetsiketsehana sy ny zavatra zay atao teo amin'ny zaridainan'ny ambassade de France ambassade de Madagasikara aty a Frantsa fareo izy ireto olona roa zay ataoko hoe olona roa na telo vitsivitsy no mijoro anapotika sy hanimba zavatra voalohany indrindra aloha tonga zany de rehefa mivoaka le sary de hoe misy oran-tiana Inga Fleury fa izy ny ao aorinan'ny fihetsiketsehana Ravao ny Rova anefany tany zabe le manipulation misy oran-tiana Inga Fleury ary ity miprofo tompoko Inga Fleury Rakotomalala tsy miteniteny foana amin'ny zavatra atao fa rehefa tonga amin'itony sehatra itony dia tsy maintsy manana sofina sy maso n'aiza n'aiza amin'ny zavatra atao hoy ilay raha namanito hoe tsy maintsy mandeha ozy izy de hoy ilay raha namana anankiray enjana be indray zany ralahy isika tsy tapaka nandritry ny semaine dia Fleury 3 volana teo aoriana vao mipoitra de fitenin'ny team moa sy fitenin-drareo reto le mampime koa izany no miresaka eo avril no nanomboka ny tolona fandravana ny Colisée de mois de septembre tonga Fleury de alefa gazety hoe tena ny tolona be azafady improve toko mba afantaranao hoe tsy misangisangy aminao Fleury Rakotomalala fa tsy maintsy misy proof izy vao miteny ny zavatra avanceny io rola ireo bandereo fa tsy tonoko ny anarany mbola ajaina izy aloha. Efa misy olona
miteny sy manaja tena zany ao anatin'le adihevitra hoe fa tsy ny analan'ny Colisée ve mitandrony tapina ny daomin'izy ireo lahy de zao sisa ny zavatra ataony hoe fa le Radema avec Fleury ary zany mikarakara be ao za aloha mialatsiny fa vao mipotra ao Fleury de tsy makany aho aleo izy ikarakara hoy ity Andriambavilanitra satria misy olona na de ao anatin'le groupe ary positif zay ataoko anareo hoe l'esprit progressiste nefa mandeha hoe on prend ce qui est meilleur on rejette ce qui est nul aleo izy ikarakara mba misy olona zany positif ao anatin'le fifampiresahanjareo ao fa ny tena moa rehefa jamban'ny taolana de takan'le mahazo amandy any Madagasikara zereo rofy fa tsy hoe miteniteny foana Fleury eo fa tsy ny analan'ny Colisée ve no tandrony tsy midika mihitsy olona io hoe manaraka amin'ny Fleury de io ambany io fa le Radema avec Fleury ary izy no mikarakara be ao za aloha mialatsiny fa vao mipoitra ao Fleury de fa tsy mandeha izany toko ny toetsaina toetsain'olona za tsy teny hoe tiana fa zany ny toetsain'olona mpanaraka anazy zarary misy olona tonga namana vao mavomavo zany zarary misy olona hoe matoa zany tonga ty tony olona ty nety zany ny tolona natao de isin'le manipulation machiavélique satria io ny ezahana naparitaka taty Frantsa zany maly ary voatery créena mihitsy nanao fivoriana maiky moaly tamy 10 à la même heure amin'le mouvement natao moaly satria tsy parti politique le zavatra moaly tsisy politique le moaly zay mahatonga an'izy tsy manifestation rehefa zavatra civil na zavatra particulier no atao dia mouvement zany fa tsy manifestation le mouvement natao moaly de tsisy resaka politika mihitsy ary nazavaiko tamin'ny talata hoe koa satria ireo olona ireo nanotrona antsika akamo efa au moins intelo inefatra au moins indroa intelo tao anatin'ny zavatra ny organisen'ny akama dia mba rariny kosa raha mba tonga any ny akama taritina mivady tsy nety tamin'reto mpanaradia Andravalimanana dia nalefa ny phrase manipulatrice hoe Fleury raha koto malala na Fleury fotsiny moa ny filazana zao no miseho mijoro mikarakara be an'le mouvement rapitso le sabotsy ka tsy makantsika zay zany le esprit mpanaraka zay le esprit ary de nandraita entre an'izy ry menakavy kanefa ny zavatra isorako eto dia maromaro ny akama ny tonga tao marina tsy mihoatra ny 5 ny olona tonga tao fa raha avoreraka tamin'ny herin'ny sabotsy zahay dia ny zavatra nafinaritra nisy solitena Van Lion tonga nanatrika an'io moa le revue teo amin'ny 19 teo ny akama tonga tao nafinaritra mandeha ny hira-pirenena tonga de mitendry violon membre ny akama no mitendry azy teo ary tsy akalo tao anatin'ny orana
Zay zany ny zavatra an-trano. Fa eto misy zavatra anankiray tsy maintsy précisena satria zay ny le izy rehefa manao manipulation anao ny zavatra ohatranytony de tsy maintsy avoakan'ny olona marina. Oui, esprit lomorona zany. Zay no mampatonga ny zavatra tolona zay natao teto Frantsa teto, natao tany Madagasikara, tsy nandroso mihitsy. Satria zay no natonga nahako nanao an'le tarijesaka teo hoe hiatrika komba mafana, tsy ady mafana ny akamo, ka mimana ara-panahy, mimana ara-tsaina sy ny motivation. Fa enjany reto izy vitsy roa telo izy. Anankiroa izy manao tena manipulation to. Efa misy miteny aminy hoe tsy manala ve ny essentiel le. Fa tsy nanaka anazy nanaparitaka jusqu'à ramaraina tamin'ny Facebook ny manipulation. Tsy mba mieritreritra akory ianao hoe firy taona lesitsika nitolona teto. Ohatran'ny lozan'ny fitondrana foana ty olona toanantsika. Ary zao ary le olona mitondra antsika pitehan'ny olona tsisy midina an-dalambe ny malagasy hiaro azy. De tsy mba tokasaina akory hoe arrêtons cet esprit de haine. On est trop haineux. Tsy tonga saina. Fa vao maika amin'ny sainiko risy tao anatin'le izy de oza mety aminay zany ataonareo zany. Azonay azavaina tsara amin'ny vahoaka zany rehefa hoe voilà comment ils pensent ces gens-là, voilà quelles sont leurs philosophies. C'est la haine. Raha olona miressentir manao esprit ana tsy tiako inona moa filazan'ny malagasy azy zay. Tsy nanana courage akory zahay akama niaro an'izany hoe triple E sy ny tiako zany. Izahay zao no manao pétition anokafana ny triple E sy ny tiako tompoko. Tsy anareo akory. De raha zany esprit anareo zany tokony ho menatra nareo. Tsy mahasamby jery fitaratra nareo. Hoe orlery rlerondrany manao an'le izy. De lazaina hoe mandrava andray an'le tolona natongavany nga fleurir Kotomalala ao. Ndeza tsy izy ara ho azavaina ny zavatra mitranga hoe mois de septembre fleurir Kotomalala fa tonga teo anatin'ny tolona. Azafady tompoko, elako tsiny ary elako fontra. Toy ny omaly, toy ny omaly ny fanadinonareo ny ampitso. I fleurir Kotomalala tompoko no nahazo dossier voalohany ny resaka SFP, les sociétés françaises iny, amin'ny resaka facturation. Ary navokako teto zany hoe mbola authentifiena aloha, expertisena momba ny zavatra io. Fa misy scandale be ty. Taka ny zavatra nitranga teny Ankatso 2 omaly. Io resaka Ankatso 2 io azadinonareo fa rehefa manana société civile takan'izany atao monde justice zany ianao momba ny injustice rehetrarehetra na ny hoe magoy na corruption mitrangana anaty administration any de tsy maintsy miara-miasa amina lanceur d'alerte ianao. Ny lanceur d'alerte de ny anatin'ny administration rehetrarehetra any izy no miasa. Ary tsy azonao atao mihitsy ny divulguer l'identité an'ireo lanceur d'alerte ireo satria na migadra izy na voaroka amin'ny asany izy na vonondro lahy mihitsy. Tao ny zavatra lazaiko anao. Lanceur d'alerte ny monde justice tena miasa. Tena miasa.
sadalana iny namorona. Rehefa tonga ny renseignement azoko exactement tamin'ny herin'ny androany, zoma pour être précis, alohan'ny akarako teto amin'ny émission, tsy azoko atao ny milaza apagy maso ny anaran'ny olona miantso aho, fa izay io olona io vao niditra contact tamiko ary mpianatra izy io eny Ankatso. Zaho ozy izy tena membre amin'ny Mapara ary anisan'ny l'ancienne Mapara tetỳ Ambohipo. Mampatonga anahy mbola tsy voaroaka etỳ Ambohipo izy dia satria Ankatso be manko e. Dia satria mbola considéré-ndralahy ohatran'ny Mapara, fa tsy fantatra zalahy izy hoe tsy tatiko ny zavatra atao amin'ny vahoaka any amin'ny faritra. Ny any amin'ny sud-est ozy zao dia tena tsy raharaha ny Andry Rajoelina mihitsy, fa ny atahoran'ny Andry Rajoelina dia Antananarivo sy Toliara. Zao président ozy misy ketrika ho ataon-dralahy aty Ankatso 2 fa tokony hoe amin'ny lady nanaovana anazy io. Amin'ny lady roviana raha afaka ampitso ozy zay ny henoko. Misy ketrika ozy izy ataon-dralahy fa tsy fantatro ozy le izy. Zao tsy taton'ny fanjakana malagasy reny fivoriana taon'ny mpanao Ramareny. Tsy taton'ny fanjakana malagasy ny fivoriana atrehan'izany atao hoe parti politika 5 dia izao ary mitovy feo afa-tsy ny parti anankiroa nalefa hitsokilo tao. Tsy maintsy mamorona zavatra izy anapitehana ny zay mety ho conséquence an'ireo. Atahorana ny fanjakana malagasy koa ny fidinan'ny mpianatra eny an-dalambe, surtout ny avy eny amin'ny université. Nalahelo le raha namana tsy navoakako le izy tamin'ny lady heriny. Rehefa nitranga le izy androany alina dia niantso ahy izy hoe tamin'ny président io le nilazaiko kosa. Zaho tsy nalala hoe inona le ketrehan-dralahy fa io le izy ozy. Iza moa ny tompon'ny filalaovana hafa ao Antananarivo? Mba manontany antsika kely. Efa nilaza an'izany anie tany alohaloha tany. Efa nilaza filalaovana hafa andorana androvo, filalaovana hafa lundi noir sy ny karazany. Tsy taton'ny fanjakana zany ny zavatra hoe misy zavatra mandeha linéaire any amin'ny zavatra mandeha ka atongavana amin'ny fanonganana azy. Fa atao amin'ny ilany kio. Misy olona tsy tatiny kio ny hoe fiarahan'olona anankiray miaraka amin'ny olona anankiray, surtout ny akama, ka andeha avita ampiamotra amin'ny fanjakana amin'ny fanamboarana sy fitokanana an'ity colisée ity. Aza adiny tompoko averiko eto. Efa manana fait d'armes ny monde justice. Tena anisan'ny partie prenante tao anatin'izany na hoe intégrante koa zay nanaovana amin'ny fanjakana hoe hajanony io Ambohitrimanjaka io. Mitehaka daholo ny rehetrarehetra. Rehefa vita le izy tamy daholo ny raha masabomanga rehetra izay koa anisan'ny nanao an'io. Zao ny monde justice ny tena nanao an'izany. Ohatran'ny gaga ianao angambany.
mamahany taniny ihany neny ambotry manjaka reny marina ve zany satria tao nivoaka ary navoaka tamin'ny alalan'ny lanceur d'alerte iny resaka contrat na 2 millions d'euros tamin'ny fanaovana ny rova iny non ny colisée iny ny zavatra nyteneniko tamin'izay andro zay dia hoe matahotra aho sao tsy authentique ity dossier atanako ity fa mbola hiverifia mesure mba hahafahana miapate sy manao pression ny administration dia tsy maintsy structure na hoe communicateur ivelan'ny Fleury Rakotomalala namana azy ary tsy maintsy lavitra ny Madagasikara zay hoe tsy ahafahan'ny malagasy fitondram-panjakana malagasy mitory namana ny voalohany tsy afaka itenenareo hoe aiza na avaiza fa isika monde justice tokoa no nahazo no nilancer ny alerte tamin'ny zavatra io amin'izao fotoana zao reto olona ireto vao miteny hoe izao i Fleury Rakotomalala vao présent tamin'ny resaka tolona raha vao mindrovo reportage témoignage teny mpianina veriko eto ahafahanao matsapy hoe disanao baina c'est trop bas anisan'ny qualité anisan'ny critère itiava mpanaraka amin'ny Fleury Rakotomalala amin'ny Fleury Rakotomalala ny famoahany scoop na ny hoe vaovao mbola tsy fantatry ny olona dia mivoaka eto atorotarany tosoratra ifanaovanareo tony anontany teny ianao zao hoe avaiza ny voahany tony isany nameny tony zay le atao hoe investigation ary tsisy olona ho journaliste d'investigation zany ho an'ny sasany any ambadika any zay miteniteny hoe samy mahazo an'ireny carte reny daolany tandreny dada tandreny aza miteniteny foana ho ahy aza miteniteny foana misy teknika io misy zavatra atao io raha vao ny colisée eny raha vao ny colisée fa tsy hoe raha vao ny rovazamaty dia eno ty teniko ty tamin'izany andro rasaloha mba tsy ho diso hoe zambo gaga tsy napoziky mihitsy raha mijoka izy iny mety joka tsara le izy tsy tiany tiako ny malagasy aloha fa aiza le 7 minutes iny am'le 16 22 février 16 le 22 février teo no meny vao tonga teo tiany olona lasa aloha indray ny lazainao fa tonga tara ianao volana me ianao vao nakery amin'ny zaridaina tery nidina ny plaza vaovao indray ny lazainao fa tara ny tompony indray ny lazainao fa tara araky ny teneniko tamin'le rahalahy hoe nanao an'io nareo ity raha ity eritreretiko ohatrany zanako ianao koa misy olona akaiky anahy mahafantatra anao zay ny nanajanonako amin'ny anahy fa azadiny fa nisy zay fotoana zay hoe ampiantso olona Fleury Rakotomalala ho eo amin'ny ambasady ny 26 juin miteny mihitsy aho hoe tsy 26 juin tokony hatongavanao fa ny 25 juin le soir satria ny 25 juin no fiantsoana ny zany arane tsy haindralahy akory e tsy 26 juin ny date appropriée 25 juin ny fiantsoana ny membre diplomatique
na ny corps diplomatique ao amin'ny ambasady malagasy, zay ny tradition. Donc eo mihitsy ianao no tokony manao fihetsiketsehana mba ho hitan'le corps diplomatique hoe afa baraka le malagasy. De adinonao ve ny teny an'izany Fleury Rakotomalany? Adinonao ve zany? Tany amin'ny volana faraparan'ny volana raha tsy diso tany amin'ny alohan'ny 29 mars no niteny an'izany hoe ity ny programa atao tongavantsika eo volana amin'ny volana jona fa tsy maintsy zao de mikarakara azy. Fa najaniko no fisian'le zaza vavy anankiray nanao zay akaiky ahy fa tsy hotonoko ny anarany satria hopitehanareo indray izy. Sy tingarainy be ralimo satria misy olona amiko akaiky azy. Zay ny nanadranonako ny mouvement-ko resaka 26 mai, resaka ravaony colisée io. Ary tsy voatery ho arako daholo izy de zarako ary nisy an'ireo nanao teo. Tsy fantatro ronandrako zany. Fa te manipuler de lasa tafiditra ao anatin'le ampidirina ao anatin'le manipulation le malagasy de raha marivo salosana koa le malagasy de tafiditra ao amin'ny piège. Asany hoe enono aloha ty lamatoanao de reo tsara ny fikajin'ny malagasy ny lamatoa. Rehefa tonga ny lamatoa na any amin'ny faritra na ao amin'ny voatany na ny atsimo na andrefana lasa ino manko le après ny zavatra iny fa atao anatin'le aso sezy de manko tsy maintsy répertoriena aiza le hoe 7 minutes teo. 7 minutes 29 tafadoko. Raha-baraka tena satria niteniteny foana. Tsy azony ane hoe tsy azony akory hoe tony zavatra tony vao enregistré daholo na any amin'ny Facebook na izy. Io tsara misy reportage nalefako aloha zany momba ny tantarany hoe ahoana nanaovana ny colisée any Rome. Tamin'izay fotoana izay de nanazavany hoe génocide culturel. Génocide culturel. Adino ny dralahy zany satria dralahy reo ne mody tsy mihaino nefa ny vita l'émission de efa mihaino daholo izy menakavy. Le Colisée a été construit en un temps record, en 8 ans seulement, à la fin du 1er siècle de notre ère. Une véritable prouesse technique pour l'époque. Pour construire un amphithéâtre, les Romains réunissent dos à dos 2 théâtres grecs. Mais l'innovation majeure est ailleurs. Pour gagner du temps, ils ont l'idée d'utiliser un élément d'architecture très particulier, l'arche. Le Colisée est construit à partir de 240 arches, toutes identiques. Cette standardisation permet d'employer des milliers d'ouvriers peu qualifiés. Ils travaillent en même temps sur différentes parties du chantier, ce qui permet d'exécuter les travaux en un temps record. Toutes identiques. Cette standardisation sur très particulier, l'arche. Le Colisée est construit à partir de 240 arches, toutes identiques. Cette standardisation permet d'employer des milliers d'ouvriers peu qualifiés. Ils travaillent en même temps sur différentes parties. Efa tamin'izany tsika de efa nitesaka zany. Mbola tsy nidina akory zalahy tamin'izany. Tsy fantany akory ny hoe tokony hanambatra amin'izao na hanambatra amin'izao. Ary à l'initial tsy mouvement team mihitsy no nitarika teny amin'ny zaridainan'ny ambassade. Du chantier, ce qui permet d'exécuter les travaux en un temps record.
est un condensé d'innovation. Pour ne rien manquer, j'ai rendez-vous non pas avec un guide, mais avec un architecte spécialisé dans la construction de stades, Gino Zavanella. Tu sai che il Colosseo Vous savez, le Colisée avait des systèmes de sécurité très modernes. di sicurezza moderni Zay ny introduction-ko tamin'izay andro zay. Dia eno tsara ny zavatra teneniko manomboka eto. Tao anatiny io reportage io ihany enoy. Décidé de fonder une ville en 753 avant notre ère, sur le lieu même où ils ont été découverts, c'est-à-dire au pied du mont Palatin. Après s'être débarrassé de son frère, c'est Romulus qui a pu donner son nom à la ville nouvellement fondée et il l'a donc appelée Rome, Romulus Rome. Alors, si je vous parle de Rome aujourd'hui, c'est parce que c'est une ville qui a été la capitale de l'Empire romain et avant ça de la République et avant ça de la monarchie romaine pendant près de 1000 ans. Mais tout ça, c'est une légende ou c'est vrai? Alors ce mythe, c'est une légende, mais Ah pas oui. tant que ça, parce que des fouilles archéologiques ont trouvé sur le site au pied du mont Palatin, on trouvait les restes d'un village qui datait du 8e siècle avant notre ère. Donc vous voyez, les mythes et l'histoire parfois se retrouvent. Alors si je vous parle de Rome aujourd'hui, c'est... Bon, zay no izy ara, fanimeravantsika menakavy a. Natao ohatran'ny karazana fampidirana ihany zay resak'izay a, satria zay reportage momba ny Rome zay satria tsara mba hoe tsara situentsika mihitsy hoe aiza ho aiza le ny tantaran'izany atao hoe Colisée zany. Ny Colisée de Rome tafiditra anatin'ny patrimoine mondial eo ambany fitantanan'ny UNESCO. Alohan'ny hidirantsika amin'izay le resaka UNESCO zay a, resaka Colisée zay a, dia hiditra resaka tapasika politika globale tsika zany. Tamin'izany fotoana zany dia efa niresaka ny échange entre an'ilay organisme hoe ICOMO, UNESCO sy ny karazany ary ny gouvernement malagasy. Adininy hafa manko zany. Tamin'izany tsika dia efa niresaka an'izany. Dia amin'izao fotoana izao mba handemena ny sain'ny olona dia izay tsisy saina ny tratrany dia hoe tsika telo volana manindrotra présenteny mois de septembre fleury dia monsieur Moulay, monsieur mamoaka gazety dia izy indray monsieur mikarakara be. Ka zay raha vao mahita ny fleury ao dia tsy tonga zay. Dia zay ilay izy, malheureusement ny tena fa nanetana amin'ny akama efa tsy tonga nareo dia tonga ny akama. Fitain'ny akama ny adidy anjaran'ny tompony andraikitra nanasanay tao no mampita ny message any ambadika any fa nenay dia tonga zay satria natsony. Élément eto am-pelantanana Dia andrasindray. Fizako amin'ity tamin'izany ihany zany. Ty le resaka dossier zany, enoy a. Dia tamin'izany hoe mila authentifiena le izy. tsy haiko ny antony hoe tsy ampitaina aty le izy na tsy azoko zany e, tokony ampitaina vaovao ahako momba n'le hetsika maitso amin'ny sabotsy eny amin'ny ambasady, eny amin'ny fasin'ny ambasady zany a, zay ataontsika malagasy aty a Frantsa zany. Zay le izy. Tamin'izay andro zay rehefa midiny nareo dia ka nanao promotion anareo a tamin'le fihetsiketsehana nilaza positif tamin'ny zavatra tokony ataonareo teny dia tsy nomena vaovao fotsiny zao satria hoe tsy azo mena an'io fleury. Nahazo ihany nefa ny fleury dia navoakako tamin'io avy io. Zavatra tiako tenenina dia misy ny toetraina lomorona zay tena mitranga
aty a Frantsa amin'izao fotoana. zakana dia tena tafiditra ao anatin'ny tena hoe miembotra ilay vahoaka maty. Mandroso ilay vahoaka maty. Ka nio voatra an'izay ilay fandaharantsika zany a, azagaga nareo satria lasa tany amin'ny le budget misy avy any amin'ny dia mahita hoe ana dia voaroka avy eo ilay tena tokony andehanao prestation muséum na anao muséologie na tsy haiko izay filaza azy e. Tena ça n'a rien à voir avec l'activité, les activités de l'autre métier. Le SIRET ne correspond pas. Il faudra quand même tout vérifier et appeler les gens. Je vais me mettre en contact avec l'entreprise en question. Teo nanaovana an'ilay authentification an'ilay dossier na le karazana facture nivoaka tamin'izany andro. Efa tamin'izany tsika no miresaka an'izany. Karaha zany ny androtoana amin'ny akama hoe zao Fleury vao tonga c'est trop bas tompoko, c'est trop bas. Dossier nentina inenga tamin'ny voalohany dia noho ihany. Les deux. Et on va voir. Fan tena problème am'ireny dia tant que moi j'ai pas l'exclusivité du dossier, enfin la gégonareux, je ne peux pas y exploiter parce que si jamais c'est un faux dossier, ce sera la honte pour moi. Oui, non, resaka dossier tsy mitombina sy ny karazany, donc je dois minutieusement vérifier ny olona namena an'iny a. Zay ilay izy, azonareo. Satria rehefa azo le dossier a, azo gratuitement, tsy maintsy vérifiena. Ary le olona dia nanome délai anao hoe tsy maintsy avoaka any an'ity fa dia zany tena hoe tsy maintsy misy enquête atao authentifiena izy, ary za mila exclusivité. Exclusivité mena même pas 3 jours, tsy vita ao anatin'ny 3 jours ty fa tsy maintsy mifanaraka ty. Satria rehefa hanao investigation anao dia tsy maintsy atonao le concerné, les sociétés concernées zay tsy namaly mihitsy. Hoe ny direction miandraikitra an'izany. Dika zany mba kare za moa zany tsy angavanareo hoe hoaka fa tohizo le toe-tsaina lomorina ohatran'izay fa mahafinaritra be. Ahafahana ozy le rangahy anankiray izay amkeo fa tsotononko ny anarany. Ary tena mi-impressionné anazy izy satria marina loatra. Izahay ozy izy tambanivohitra. Ary taizany iray aman-dreninay zay rehefa zavatra teny mena dia atao. Dia izahay meny iray aman-dreninay anatra lehibe eo anay ozy izy ny biby. Satria amin'ny matambanivohitra anay dia mandalo eo ny alika, ny akoho, ny gana, ny omby. Hitanao ireo biby ireo ozy izy dadabean'ireo na ny dadany zany hoe misaina daholo ireo biby ireo. Misaina tahaka ny olombelona ihany koa ireo biby ireo. Fa ny olombelona tsy manatanteraka ny teny nomena dia tahaka an'ireo biby ireo. Dia izany indray nefa rehefa magnano an'izay tenin'izay dia hoy aho hoe tsy izay kosa angamba ny tena marina fa tsy miteny anazy aho satria olon-dehibe miteny izy. Fa eto aho vao milaza ny hevitra hoe tena marina tokoa fa misaina ny biby. Tahaka ny hoe alao miaraka amin'ny alika misaina toy izay miaraka amin'ny olombelona tsy misaina. Dia ny tsara izay teniko zay. Misy olombelona tena aloany mihitsy compagnon. Petraka, miaraka mipetraka aminy. Aty andafy aty tena ahitana be lehibe amin'izany. Misy olona tena mievite mifandraindray aman'olona. Izy irery mipetraka ao amin'ny tranony miaraka amin'ny alika. Misy vazaha zany, misy olona zany tena misafidy mihitsy hoe alao miaraka amin'ny biby misaina. Toy izay miaraka amin'ny olona tsy misaina. Zay moralité amin'ny conclusion anankiray amin'izay zavatra tenenintsika izay. Marina ny tenin'ireo ranamana.
Ary marina ny tenin'ny dadabe. Aleo miaraka amin'ny biby misaina le tia. Toy izay miaraka amin'ny olona tsy misaina. Ie. Da ty songadina ry zalahy dia tsy zakany mihitsy le succès antsika kia. Tsy zakany zalahy mihitsy le ary le izy ary tsika tsy mieritreritra ny succès akory hoe succès ny zavatra ataontsika, zavatra mbola tsy isika. Il y a quand même 200 000 ressortissants malgaches en France. On ne peut pas prétendre que ce qu'on a fait a été une réussite. C'est tout simplement un succès à notre propre niveau. Mais on va évoluer vite, très vite et bien, dans la forme et dans le fond. Sinon, sur la forme ou sur le fond. Zay no anisan'ny zavatra tena mi-impressionné anao hoe tsy nirehare ireto akamo fa niraisiny ho anazy manokana hoe tena naviditsika tamin'iny zavatra iny. Averika any nisy esprit tena tiako nampitaina androany zay no nahatonga anahy niovaova akanjo teo satria raha orange ianao ka milainy mentalité anao, milainy comportement anao, milainy raisonnement anao, milainy philosophie anao, dia tianay ianao taka an'ilay akanjo milay teo. Izany tsy tia andeha rarimoro zany e. Karaha amin'izay aza lay tsara velatsy e. Raha bleu anao ka HVM anao, d'ailleurs ao aminay ne misy HVM e. Revenay manja mihitsy, akamanay mihitsy ary tena revenay satria milay mokondohan'ilay rony, milay ny toe-tsainy ary tena akama parantera mihitsy. Karaha tianina ianao, raha ho avy ianao ka mitady an'izany atao hoe structure tsara, finaritra, misaina positivement, ohatran'ny olona rehetra hoe mba misaina zany. Kosa izy le pasteur zay rehefa miaraka rehefa miseho vahoaka ozy izy, dia aza miseho alika fa miseho mba olona. Misy olona nefany, il y a des gens qui font différemment. Tu ne peux rien faire. Izay no mahatonga an'ilay zay le akama aty amin'ny farany satria izay le esprit akama. Mandram-piona daholo. Mandram-piona tompoko. Azadino ny mpiakama ny fampiantsoantso amin'ny zavatra izay tokony eritreretina atao. Inona ny hira alefantsika kay? Amaranana ny fandaharantsika. Oui, ny alika misaina fa tsy misy fanahy. Ny olombelona mbola mahazo tombony misy fanahy. Zay mihitsy le tenin'ny dadabe an'ilay ranamana na le papan'ilay ranamana izay. Fanahy ny tsananan'ireo biby ireo zay. Ka rehefa ianao no tsisy fanahy, tsisy mahasamihafa anao amin'ny alika. Zay le izy. Ka zao fanapakevitra zany rehefa mifampidinidinika sy mifampiresaka dia ninona fiantsoana amin'ny eo amin'ny zaridaina amin'ny fihetsiketsehana momba ny rova dia ho avy ny akama. Afaka miembotra nareo, afaka tsy tonga nareo, tsy hoana zany. Izay tonga eo no atao. Ary mety hisy andro ary hiantso mihitsy ny akama hoe avy aty ampisehotsika fa tsy manaiky ny Colisée itsika. Ho avy tsy ho ela zany fiantsoana zany ary ampisehoana amin'ny force zany akama zany fa tsy hoe rehefa mamory olona dia na mivory officiel ary fiantsoana officiel olona valo no tonga. Iaho mantsy an'ilay ranamana zay mialatsiny ho aho zava ny zavatra hitanay titiny rehefa mivory fotsiny braon'ny akama dia efa difotra nareo. Fivorian'ny braon'ny akama fotsiny dia efa difotra nareo.
Eritrereto ao anatin'ny akamany misy commission farafakely ny fito. Misy andraikitra maromaro ao anatin'ny akamo. Tsiny rehefa ho avy ny akamo ho avy izy zay fa aloha mba tsy mifandolo kely fa sao de tsy mety le izy, tsy mety le mifandolo ary le manao resaka ambadimbadika any tsy mety le izy hoe lamina ozy izy le kofa zay. Marina mihitsy ny tenin'le Andriambavilanitra hoe tsy manala miandro manakana an'le fanaovana an'le colisée ve ny important tsy zara raha misy olona tonga anampy fa retsy olona tsy zay ny azy. Misaotra anao Andriambavilanitra, misaotra betsaka tompoko, maromaro ny ohatran'izany misaotra mandram-peona tompoko. Nous, le peuple. Pour le peuple. Par le peuple. Tout le peuple. Nous allons jusqu'au bout, en ne formant qu'un. Sarani fitina elia Niyanyi tiyazu na titu wafandiki Sarani fitina elia Narata gangaza fani yoba mangiji Bolongo Bolongo Mbola tila chakani vipibona Epa na njungu mnyanu na ngona Ano ni puti kilase falasa Topika wati stirasa Na minyena na nangurieka Anda gina na chabi na pjeka Nena data tikita lefa Ise padosi minaze pa epa Molungo Mano Molungo Mano